Miarahaba antsika rehetra indray tonga soa anatin'ny fandaharana tontolo numerika. Ny fandaharana tontolo numerika moa raha tsy aivina dia fandaharana vokariny eo anivon'ny ministera ny fampiroboroboana sy fanovana ny haitao arakajimirindra ny paositra sy ny fifandraisan-davitra izay mandeha eto anivon'ny televiziona malagasy. Fandaharana izay iresana indrindra ny programanasa n'ity ministera ity mandinina n'izay tontolo numerika izay. Satria ao anatin'ny vanim-potoan'ny fahavaratra isika amin'izao fotoana izao dia iresaka misimisy kokoa ny makasika ny fomba firotsahana an-tsehatra ny eo anivony izay ministera ny fampiroboroboana sy fanovana ny haitao arakajimirindra ny paositra sy ny fifandraisan-davitra izay isika amin'ny fotoana manahoana izy amin'ny sehatra manahoana no idirany ao anatin'izay fotoan'ny fahavaratra izay. Mandray anjara amin'ny fampitaovana rehefa fotoan'ny rivo-doza entina anamorana ny asan'ireo mpikirakira ny vaovao ofisialy mandinina ny rivo-doza ny fiantraikan'izany ary ny tsara ho fantatra mandinina ny fandraisana an-tanana ireo traboina tokoa ny ministera ny fampiroboroboana sy fanovana ny haitao arakajimirindra ny paositra sy ny fifandraisan-davitra. Anisan'izany moa ny lafiny fifandraisan-davitra izay fitaovana maromaro tokoa no natolotra ho an'ny CRCO ohatran'izany ny tahomanan-jara sy ny tany Nosy-Vatrika tamin'ny fandalovan'ny rivo-doza Fredy teo iny satria dia anisan'ny toerana tena voamafy moa ireo toerana anankiroa ireo. Rahantsika ao anatin'ity fandaharana ity ny antsipirina izay fitaovana nozarana izay sy ny zavatra misy ilana azy. Iray no maty, 12 maratra ary manodidina ny 770 ireo traboina ao amin'ny faritra Vatovavy taorian'ny fandalovan'ny rivo-doza Fredy izay ahitana tokantrano miisa 376 mialoka amin'ireo toerana voatokana fandraisana traboina taorian'ny Faravany toeram-ponenan'izy ireo. Toerana voanay zany dia ny tratriny ranobe da tolabo zany ny tragnonay da nilefa teto izany. Da eto zany ay ny lagona raiky eto daholo. Amandany resaka misy anay io da fokontany Pasimandrorona zany ay ny lagnonay eto. Avy fokontany Pasimandrorona dia dimy anay amin'ny ankonana raika dia hatramin'ny talata. Volana anay ato dia resaka sakafo dia resaka fatoriana ato somary mangasingasika zay. Manoloana io fahavoazana io dia nandefa iraka ny filoham-pirenena nijery fotony ny zava-misy ary nanomboka nandray an-tanana vonjimaika ireo traboina ho fitsinjovana azy ireo. Iraka ny fitondram-panjakana izay notariny ministry ny fampiroboroboana sy fanovana ny haitao arakajimirindra ny paositra sy fifandraisan-davitra no sady mpiay ity faritra Vatovavy ity. Marina tokoa fa mbola hitasika eny nitakaitra tamin'ny rivo-doza tamin'ny herintaona dia izay moa no iraka nalefan'ny andriamatoa Fleur républicain Antsajoelina izay hitanareo eto fa eto ministre de la population, ministre de l'éducation nationale, ny enseignement technique et professionnel hitondra fanampiana fa indrindrindrindra zany amin'ny ministre mpiay dia manampy ny vahoaka eto an-toerana amin'ny fanarenana fa ity kosa zany dia sorana an'Andriamanitra fa tsy mitovy tamin'ny amin'ny Batsiray fa hita fa le izay asa efa natao tamin'ny herintaona misy ny tsimba fa misy kosa no mbola mijanona. Misa 40 ireo site d'hébergement ipetrahany ireo traboina vonjimaika eto Mananjary mandra-pisia ny vahaolana maharitra ho azy ireo. Tsara ny manamarika fa ho fiatrehana ny rivo-doza dia efa nandefa fitaovana mialoha eo anivon'ny ministeran'ny fampiroboroboana sy ny fanovana ny haitao arakajimirindra ny paositra sy ny fifandraisan-davitra. Fitaovana izay entina ampiasaina indrindra amin'ny fampitam-baovao izay afaka mampita mivantana amin'ny alalan'ny zana-bolana raha toa ka misy fahasimbana ireo fitaovana fampitan-davitra vokatry ny rivo-doza. Eo ihany koa ireo fitaovana maro mandeha amin'ny herin'ny masoandro. Napetraka tanteraka tamin'ny BNGRC sy ireo vondrona na rafitra mahakasika ny fiatrehana ny loza voajanahary arak'izany ireto fitaovana ireto.
manavao sy manatsara ny fitondrana malagasy amin'ny fitantanana ny loza sy ny tandindon-doza ary mampiditra tsikelikely ny fahaiza-manao momba ny kajy mirindra amin'ireo pitsopisony teknika amin'izany sehatra izany. Fiarah-miasa mavitrika eo anivon'ny ministera rotota dia ny ministerany fampivoarana ny kajy mirindra sy ny avy eo amin'ny direction générale ny BNGRC no nahafahana navao sy nampiasa ity teknika ity tamin'ny 2021 tamin'ny tondratrano lehibe teo Antananarivo. Toy izany taty Mananjary nandritran'ny cyclone Freddy, rivodoza Freddy, tamin'ny fanomezana ireo panneau solaire nahafahana namatsy herinaratra sy nanome ihany koa ireo fitaovana nahafahana nanamora ny fampitam-baovao izay isan'ny tena ilaina tokoa amin'izao lafiny izao. Izany ilay antsoina amin'ny voambolana teknika hoe rescue data, izay fitaovana napetraka manokana entina ahafahana mikirakira ny lisitra ireo olona niarany voina sy mikirakira ihany koa ary manamora be dia be mihitsy ny fizarana ireo vonjy voina entina manampy azy ireny ao faran'ny voina. Ankoatra ny fampitaovana ara-pifandraisan-davitra dia nibosaka an-tsehatra tamin'ny fizarana ny karne pokotany vaovao na ny ifokotany izay toromarika avy amin'ny filohan'ny firenena ihany koa ny teto anivon'ny MNDPT ho an'ny Nosvarika. Karne izay manamora ny fikirakirana ny taratasy ara-panjakana sy ny tontolon'ny fanisana ny mponina na ny fanampiana ara-sosialy ihany koa. Notsindrin'Andriamatoa filoham-pirenena manokana arak'izany ny mahazava-dehibe ny fampiasana sy ny ilana ity karne vaovao ity. Ny tokantrano zay marefo, ny tokantrano zay mila fanampiana, tsy maintsy omena sy mahazo fanomezana avokoa manomboka izao tokola. Amin'ny fomba ahoana nanaovantsika an'izany dia tsotra ihany. Efa nandefa ny ministra tatya ary efa netiko tato ny ampahany fa tsy maintsy omena karne manara-penitra misy QR code ny isaky ny fianakaviana ohatran'ity. Efa misy maromaro ao efa vita ho zaraina aminareo manomboka androany ary ao anatin'ny ray volana farafahelany azo karne ohatran'ity manara-penitra daholo ny fianakaviana eto Nosvarika ray manontolo. Misaotra ny filoham-pirenena sy ny mpikambana amin'ny gouvernemanta rehetrarehetra izay namola vola an'ity fampiasan'ny vahoaka malagasy n'ity karne ity satria maro dia maro ny zavatra voasoratra ao. Ka ny avy ety aminay zany dia manome toky ary ny baiko ny sefokontany hanafaingana ny lisitra ho an'izay mbola sy navita mba ahafahany vahoaka rehetra anatin'ny commune Nosvarika misitraka an'io karne io. Zava-nisy aloha zany raha ho an'ny karne teo taloha sarotra zany manao an'ilay contrôle ho an'ny mponina izay ato anatin'ny commune ambonivohitra Nosvarika manokana nandresaro satria izay moa ny adidiko. Ary izay indrindra no nahatonga ny nahita ato amin'ny commune zany no nananeritreritra hoe satria ny fitondram-panjakana efa manao an'ilay digitalisation miaraka amin'ny ministera amin'ny poste sy ny fifandraisan-davitra dia isaorana manokana satria raha vao niresaka zany zahay dia nanaiky zareo amin'ny fanatanterahana ilay fiarah-miasa ka nanao ezaka tokoa zany ny atetỳ anivon'ny fiadidiana tanàna niaraka tamin'ireo sefokontany nanao ny recensement izay nahafahantsika miroso amin'izao dingana fizarana karne pokotany zao. Ka anisan'ny mamaha olana satria hita anatin'ilay karne izay vaovao nomeny fitondram-panjakana zany ao daholo ny fafahana manao contrôle n'ireo olombelona rehetrarehetra izay miaigna anatin'ny faritra iadidiny commune dia manampy zay amin'ny lafiny fampandrosoana, manampy anay koa zay amin'ny fanisana n'ireo olona tokony andoha hetra, ny fanaraha-masoana, ny didy izay tokony ataony isam-batan'olona dia veriko fa zava-dehibe zany zay sarotra dia sarotra nanao an'izay tamin'ny karne pokotany teo taloha satria taratasy sotra tsisy fomba ahafahana tena mifehy manao ny contrôle dia nanano sarotra zany ny fametrahana tena fampandrosoana indrindra ho anay amin'ny lafiny fiadidinan'ny tanàna. Faly misy ary misaotra ny fitondram-panjakana sy ny gouvernemanta nanatanteraka an'ity zavatra ty
satria sy sarotra aminay sony zany no mahafantatry ny olo rehetrarehetra isan'ny tokantrano eto anatin'ny tany edidiana. Solta a cigareta tomba! Hita tokoa araka izany fa nisany tena manamora ny fikirakirana ny antotam-baovao ofisialy mandinina ny resaka rivodoza sy ny fiantraikany tamin'ireo toerana izay nomeny ministera fampiroboroboana sy fanovana ny atao araka mirindra ny poste sy ny fifandraisan-davitra fitaovana anisan'izany araka ny efa voalaza teo moa ny tany mananjary sy tany nosy-varotra naratsika teo fa tena nanampy azy ireo tamin'ny fomba fampitana sy fanangonana ireo antotam-baovao ofisialy tokoa ny fahazahoana ireny fitaovana izay manaraka ny toetrandro ireny fitaovana fampiasana amin'ny fifandraisan-davitra moa izy ireny izay ezaky ny oveonivy ny ministerany fampiroboroboana sy fanovana ny atao araka mirindra ny postra sy ny fifandraisan-davitra ao anatiny fanaovana moderna ny Madagasikara sy ny fomba fiasa amin'ny sehatra rehetra izay tokony ilana izany. Ny faran'ireo ny fandaharantsika kasitrana ny fanaranao an'izany hatramin'ny farany manome fotoananao indray ho amin'ny manaraka.